Fiadanan'Andriamanitra feno amintsika androany ho afaka ane ianao hitsangana eny amin'ny fiainanao ho tafavoaka ane ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ilay ny rana latsaka ato amin'ny hazo fijaliana dia mahatonga ny fahafatesana tsy ahitahirika ny mandana intsony. Anaiza naiza misy ianao dia andalo fotsiny mpandringana fa tsy avoanao intsony izany. Halleluja, amen. Arabaina ihany koa tsika izay manaraka ity fotoana ity ao amin'ny YouTube izany na ao Facebook izany ary manonona ny fandresena lehibe manonona ny fiadanan'Andriamanitra ao antsika tsiraray avy koa na ho anareo eto Madagasikara na ho anareo any ampitan-dranomasina any dia tononay manokana ny tenin'ny Baiboly manao hoe Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny akaiky any fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa. Dia hoy izay hoe hitsoka aminareo ny andrivotro ny fanahymasina, hitsoka aminareo ny herin'Andriamanitra dia ho tahin'Andriamanitra manokana ianareo tsiraray avy. Eo mpitsanganantsika andao tonga dia vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amin'ity hariva ity afatra va mitompo ilay izy ary inoko fa izy fiatraika any amin'ny fiainanao, izy fiatraika any amin'ny fiainanao. Halleluja, halleluja. Vavaka ary sika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka sy manome voninahitra anao manandratra anao tompo ary misaotra anao fa nitendrenao nantsoinao manokana ary nofidianao ankoa mba hiaraka amin'izao fiangonana izao amin'ity tolakandro ity nambarany amin'ny sitraponao indray. Misaotra anao Jesosy fa ianao ny fidy, ianao ny antso ampanetretena Jesosy nijoroka eto amin'ny toeran'ity ary matoky fa hiasa ho an'ny fiangonana ianao amin'ny alalako mpanomponao. Fitaovana ihany Jesosy tsy maefa na inona inona fa matoky kosa nefany fa ianao dia momba, ianao dia mampiteny ianao dia manositra eto ka tsy teny arak'izay sitrapoko, tsy teny araky na traikefa, tsy teny amina fombafomba, tsy teny amin'ny fahazanana fa mangetaeta androany dia arotsay amiko ilay divay vaovao, arotsay amiko ilay divay vaovao, ilay taridalana vaovao, ilay fanosorana vaovao ataovy ato amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Androany Tompo dia takoany izay momba rehetra, takoany fanahymasina ny momba manontolo fa aoka Jesosy nisongadiny eto amin'ny toeran'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Anendro ny molotra ianao Andriamanitra, ampiteny mivavaka ianao ary mifanahana rehetra dia sokafanay mba tony ny tany tsara ny riny ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Na iza tonga eto amin'ny toeran'ity dia azo teny avy amin'Andriamanitra izy, azo teny avy amin'Andriamanitra izy ary amin'ny anaran'i Jesosy zay afafy rehetrarehetra androany, zay teny rehetra tonga ao amin'ny androany dia hitsimoka izany, aniry izany, tonga fiainana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo, alleluja, amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika andao tonga dia vakina avy hatrany ny tenin'Andriamanitra satria efa 10 minitra zany ny anazy zao ny lasa. Tsy haiko nanina ny lasa tapika teo ilay 10 minitra sao dia tara nitsofoka teo ao ary ao tonga dia vakina miazakazaka sika zandro any anao Delivrance anafaka atsika ny tompo efa afaka ianao maly fa le mody toratorany reny misy ny atao hoe misy teny malagasy anakay zay mody maty efa nahinao zany fa ianareo misy zany natao mody maty dia satana koa nandray mody maty fa androany amin'ny teny aminao rehefa mody maty na mody torana teny aminao fa kao io androany kao io androany satria Andriamanitra sy ny heriny dia hiasa eto andao ary Ezekiel 12 andiny roa amby telopolo, Ezekiel 12 andiny roa amby telopolo dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra dia avy eo anao mahazo ny toeranao fa zarery mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy sitrako ny fahafatesana izay maty ho Jehovah Tompo. Averiko ihany fa tsy sitrako izy Andriamanitra ny fahafatesana izay fa maty izay mihitsy ny teneniny androany mahazo ny toeranao any androany. Lohevitra izay nampitonaina an'ity 3 andro ity nanomboka omaly voalohan'ny volana androany faharoa amin'ny volana rapitsy fa 3 volana novembre dia hoe fandravana reo ozy nampitondra fahafatesana sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Ina ilay lohevitra hony
tsy azoko tsara koa zany tenina reza tena kaiky mitenena tsara rehefa miteny hoe fandravana zao hito le loha hevitry menamena be io fandravana ny herin'ny iozina sy ny fanaratsy a mpitondra fahafatesana zay le loha hevitra androany ary tsy hivoaka ao ako fa raha pitsy misy loha hevitra goavana be entina amintsika fa androany a dia mboly ao anatin'ny loha hevitry mihitsy ny ako no iodikodina kely amin'ity tolakandro ity efa maro reo fanambarana zay nentin'ireo lehilahin'Andriamanitra tamin'ny maraina tamin'ny voalohany tonga dia hoe zany manapoka nandeha ndray faharohany tena vao maika enjana be zany hoa nandeha fahatelony tena tsy hitako tsony zay tenenina nandeha dia hoy zay hoe Andriamanitra minambary zareo teo fa zarerony tsy nahina satria nahoana ohatra ho femifeno azy Andriamanitra inona no teneniko orinany reto ohatra ny teteny tompo naninona nataonao zao fa tokony tamin'ny voalohany ihany fa tonga dia tsy laniko tsy nambary reto nina natao dia nanampy daholo dia zao ny teny ry Pasteur diary ary jerevako tena rotrotra dia hoe sambatra ary zalaho afa misokatra ny vavony fa zany nidy dia hitanareo mbola voangy bataiko ny palitaoako dia mipetraka rery teto inona no teneniko Andriamanitra dia hozy Pasteur koko tsisy lany bala sotra Pasteur dia inoko fa tsy lany mibala androany dia osy le tenin'Andriamanitra novakitsika te satria tsy maintsy horavana androany ny herin'le ozina sy ny fanaratsy tona fahafatesana dia osy Andriamanitra tamintsika androany io ny loha hevitra tsy sitrak'Andriamanitra ny fahafatesana izay maty izay ny loha hevitra androany tolakandro tsy sitrak'Andriamanitra ho ninona ny fahafatesana izay maty zany ao amin'Andriamanitra zany dia izao tsy mety amin'Andriamanitra tsy miady amin'Andriamanitra tsy akasitrahan'Andriamanitra mahitsy ny mahita ny fahafatesana androany halleloia noho izany ry ava malala amin'ny tompo na inona zay nanokafako fampidirana na inona endrika taky ny fahafatesana eo amin'ny fiainanao androany na inona taky ny efa maty eo amin'ny fiainanao androany efa nidetaiko maly misy anankitelo voalohany maty raha-tafasaraka ny tompo faharoa maty anko ny nofo na hoe miala tao anaty vatana ny aina fatelo maty ny fiainana rehetra nisy faharavana sy fampitehana fikatsony nisy fahafatesana anankitelo nambara tamintsika ho maly fa zao teneko aminao androany rehefa nanomana toriteny aho dia hoy zay Andriamanitra hoe tsy sitrako ny fahafatesana izay fa maty teneko aminao androany faly be rehefa meny Jesosy an'le izy tenenao amin'le fiangonanao izy fa tsy sitrako dikan'izay tsy miady amin'ny vavon'Andriamanitra nahita fahafatesana eo aminao io tsy sitrany io dikan'izay rehefa tsy sitrany io tsy maintsy ahilika io androany tsy maintsy ahilika io androany noho izany na inona endrika fahafatesana eo amin'ny fiainanao satria tsy sitrak'Andriamanitra izany dia hoy aho hoe inona ary ny tokony atao mety misy endrika fahafatesana amin'ny fiainanao mety tany amin'ny fiainam-panahy mety tany amin'ny ara-nofo mihitsy mety tany amin'ny fandrarana nataonao mety nisy endrika fahafatesana fa raha voalay lehibe indrindra lay mpanapaka zao rehetra zao lay mpanjaka mpanjaka no miteny hoe tenenao amin'ny fiangonana fa tsy sitrako ny ahita ny fahafatesana amin'ny fiainana dia zao teneniko aminao zao androany teneniko amin'ny fahafatesana tsy maintsy miala ao aminao izy tsy maintsy manao veloma amin'ny fiainanao izy satria tsy sitraky ny lehibe anao ny ahita fahafatesana amin'ny fiainanao dikan'izay misy fahavelomana hoa halleluia amen rehefa tsy sitrany ny ahita fahafatesana amin'ny fiainan'ny olombelona dia ahoana ny tokony atao verina amin'ny loha hevitra tsy maintsy ravaina le herin'le fahafatesana izay mivalina ozy izy tsy sitrako ny fahafatesana izay maty fanapahakevitra mila raisana zany dia ity loha hevitra namangin'Andriamanitra ny ray aman-dreny
mila ravaina ny oziny sy le fanaratsy ny tondra an'le fahafatesana. Ao ve zany? Raha zay fotsiny le toriteny dia vita. Ka rehefa tsy sitrany dia ahoana? Ravaina tsotsiny dia vita. Tonga dia vavaka. Vitaka. Azoko ilay izy. Ao ve? Ko ny rainao tsy makasitraka an'ilay izy tsinona. Tsy sitraka ozy ny fahafatesana izay maty. Dika izay zany. Dia io ilay loha hevitra. Ravaina ny herin'ilay fahafatesana. Ahilika ny herin'ilay fahafatesana. Dia vita ilay toriteny. Ahoana ary zany? Satria tsy sitra ilay izy dia izao. Iverina ary tsika. Genesis toko voalohany 2:20 ary. Dia azakazaka kely. 15 izay ny lasa. Genesis toko voalohany 2:20. Le rainao zany no miteny. Ry Andriamanitra nanao hoe andesika molona orina, amorona olona tahaka ny endrikitsika, araka ny tarehintsika, araka izy anjaka amin'ny hazan-drano, ao amin'ny ranomasina, sy ny voromanidina, sy ny biby fiompy, sy ny tany rehetra, ny tany rehetra, ary ny biby rehetra, izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Tapany voalohany androany ny tena alaiko. Ozy ny soratra masina eto. Andetsika ozy Andriamanitra amorona olona tahaka atsika. Aninona hony? Le Andriamanitra ny teny tsy sitrako ny fahafatesana izay maty. Tsy sitrako ny hita fahafatesana amin'ny fiainana. Dia ozy nataony eto. Andaotsika amorona olona. Inona ho no foronina? Iza zany le foronina? Iza le foroniny? Iza ho le foronina? Ianao dia zako isika rehetra reo no foronon'Andriamanitra tahaka an'izy. No foronon'Andriamanitra tahaka an'izy. Tahaka ny tenany. Midira tsara ianao. Andetsika amorona olona tahaka atsika ozy. Rapiditsika hita anankitelo. 1 novembre, 2 novembre, 3 novembre. Rapiditsika ianarantsika ilay izy. Ao, Andriamanitra, telo, izay ray zanaka fanamasina. Rehefa nanomboka tany andro Ezekely dia ataovy mihetsiketsika ny taolana. Nahita taolan'Andriamanitra dia izao no teneny tamin'ny Ezekely. Andao reo angana, ataovy misy fofinaina. Mety efa ohatry ny taola maina ny fiainanao. Mety efa tsisy antenaina intsony ny fiainanao. Fa rapitso hitanao ny valina. Misy zavatra haniry eo. Misy zavatra ho velona eo. Misy zavatra hitranga eo. Ozy ny tenino, mbola misy azo tenena avy eny amin'ny taola maina. Mbola misy azo andrasana avy eny amin'ny taola maina. Mety efa tsisy miraharaha ianao. Tahaka ny efa maty ny fiheveranao ny kibonao. Tahaka ny efa maty ny fiheveranao ny tokantranonao. Tahaka ny efa maty ny fiheveranao ny fiainanao. Mety nanjakazaka raha fahafatesana hatramin'izay. Mety efa navita ny mission izy. Fa le tenin'Andriamanitra ny angano. Tsy sitrako ny fahafatesana izay efa maty. Rehefa tsy sitrany io tsy maintsy ravana io androany. Tsy maintsy piteny io androany. Ny ato dia ity satria no foronon'Andriamanitra tahaka azy tsika olona. Ahoana hony? No foronon'Andriamanitra tahaka anazy le olona. Dia inona ary zany ny hidirany amin'ilay toriteny? Satria no foronon'Andriamanitra tahaka azy. Raha namorona ny zavaboary rehetra sy ny olombelona Andriamanitra dia izay tsara sy nahafa-po azy indrindra ny nataony. Ahoana hony? Raha namorona ny zavaboary sy ny olombelona Andriamanitra dia izay nahafa-po azy sy ny tsara indrindra ny nataony. Genesis toko voalohany 1:30 no miteny an'izany. Ary hitan'i Jehovah fa tsara indrindra. Ahoana hony? Tsara indrindra. Genesis toko voalohany 1:30. Ary hitan'Andriamanitra azy rehetra nataony indro. Tsara indrindra izany. Izany hoe tamin'ny fotoana namorona Andriamanitra, tamin'ny fotoana nahariny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra dia nanomboka ny tsarainy ny zavatra nataony. Nanomboka naninona hony? No tsarainy. Hainao, rehefa manao zavatra anao indraindray dia mety manontany hoe ahoana mety ve? Dia anao indraindray anao namekanjo ara dia tsy matoko tena. Na dia fahitanao izao ara, naovana esela izy tany amin'ny mpivarotra. Dia indrindra fa voakanjo vaovao na kiraro vaovao. Ahoana ny fijerindriana azy? Mety ve? Dia indraindray tsika tsy matoko tena fa miandro inona? Miandro tsarain'ny olona. Za moa matetika dia izao ny tenako ny olona, za zao raha miakanjo za zao raha manao kiraro, tsy nataoko mbo mahafinaritra anao mahatonga na manao an'iny. Miandrasy ianao aminao raha ny anao dia hay mba tsara. Anaovako ty satria mety aminahy, dia anaovako ty satria anahy, dia anaovako ty satria vidiny volako. Ka ninona zaitra n'ity, ninona paoziny ty, anaty fa tsy ny teny hoe anao akanjo mbo jerevanao.
fa raha finaritra anao no nanaovako an'ity dia naka vola tany aminao a ia mbo meo volany anaovako akandro mahafinaritra anao ndikan'izay ty ninonino nanaovanao rehefa mety aminao mandresy lahatra anao oentinao manompon'Andriamanitra aza misalasala fa mandehana amen ve zany fa problème tsika indraindray vao mandeha kely sa dia masosotra ny olona sa dia gomy be loatra sa dia ohatran'ny saosisy zay ny problème tsika dia lasa ohatra misaina inona ianao lasa inona ny ao anatin'ny sainao dia lasa lohana inona zany tsika iengany efa-tsy lohana saosisy ianao fa zao teneniko aminao rehefa eninao hoe tena alaise tsara tena mety amiko ilay izy dia ome voninahitra foana ny tompo satria ho anaza zavatra rehetra halleloia amen ve dia Andriamanitra ihany koa kay rehefa namorona nahary ny zavatra rehetra dia nomboka ny diniany ilay izy nomboka ny jereva ilay izy nomboka ny tazanina izy dia tena nahitako nisy taona nresaka taminy dia nanontaniako izy fa naninona moa raha nataonao ilay izy to dia fantatra mety iny efa izy iny satria Andriamanitra ao ianao fa naninona ma ny teny indray ianao hoe aritan'Andriamanitra nomboka ny jereva zany mety ve tsisy afaka natony nijery alitsina fa izy no mijery mety ve dia ozy nataony avy eo amin'ndraiky amin'ny telopolo ary hitany ary naninona hony hitany izay nataony fa indro tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy na inona efa maty ravo potika teo amin'ny fiainanao averina amin'ny laoniny daholo androany le tsara indrindra indray mila miverina aminao le tsara indrindra mila miverina aminao halleloia ary hitany izay nataony fa tsara indrindra ozy hitany le izy hitany le tsara indrindra rehefa namorona ny olona ihany koa izy dia ho voasoratra noforonony mba hitovy endrika tamin'ilay olona inona le hitovizana zany noforonony hitovy aminazy le olona donka ny azakazaka isika vakitsika kely ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria noforonony le olona dia vakina ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany 7:7 Timoty voalohany toko voalohany 7:7 ary ho an'ny mpanjaka tsy mana-taloha tsy mety maninona tsy mety maninona tsy mety maty andeha amboatra olona tahaka atsika ozy zay le niteneniny tany aloha raha namboatra olona izy zany teneniko aminao fa tsy tao anatin'ny zavaboary ny fahafatesana ahoana hony tsy tao anatin'ny zavaboary ny fahafatesana tsy niteny hoe misy fahafatesana misy zany ve baibolinareo efa imbe dehibe any namaky an'ity fa mbola tsy nety mipotra foana le izy misy fahafatesana fa ozy ny baiboly hitan'izay nataony le olona namboary nefa niteneniny andaotsika amorona olona tahaka atsika amorona olona tahaka n'izy ahoana izy Andriamanitra mitovy aminazy dia eto anizy niteny mpanjaka io maziskely mialatsiny sora-bavety io sora-bavety ho an'ilay mpanjaka tsy mana-taloha dia tsy mety maty Andriamanitra ahoana hoany Andriamanitra tsy mety maty Andriamanitra raha namorona olona zany Andriamanitra tena ampiandohana raha noforonon'Andriamanitra ny olona nataony hitovy aminazy dia ozy ianao fa naninona amin'ny maty satria ozy nataony hoe Andriamanitra tsy mety maty dia nefa zana metraka fanontaniana hoe naninona nataonao nitovy aminao zay maty dia mivaliny amin'izay ndao ary verina makany aloha kely Genesis toko 2 miazakazaka lany 25 minitako io zany tokony ametrahan-tanana io dia amin'izay koa tsy metsika io le toriteny koa eto amin'ny lohan'le toriteny mivita nefa ny ato amin'le pazy ato mbola misy dikan'izay ty zany Pasteur tsy misasaka ty dia vita nefa ny efa hafa indray ny toriteny raha pitsa Genesis toko 2:9 sy 7 naninona amin'ny maty satria nefa nataony nitovy aminazy tokony tsy maty ane zany sa tsy marina tsy haiko na rehefa nefa nampianarana fanamasina hoe nataon'Andriamanitra hitovy aminy tsy namorona zavatra ho foaty Andriamanitra fa nitsofiny rano hitombo dika ny tombo dia velona mamokatra nitsofina rano fa zao Genesis toko 2:9 sy 7
Ary Jehovandriamanitra nadidy ny lakana anao hoe ny azo rehetra amin'ny sady azo hinanana ihany. Dika ilay ihany mampisalasala. Ao, 17 fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no aza hinanana. Fa amin'ny andro hinanana azy dia ho faty tokoa ianareo. Teo mivalina. Raha noforonina ny olona tany aloha, raha noforonina tahaka an'Andriamanitra dia tsy mety maty ny volonté-ny, ny fanapahan-keviny. Izay safidin'Andriamanitra. Satria izy ilay Andriamanitra tsy mety maty. Dia raha noforonina ilay olombelona dia tsy namoron'Andriamanitra hoe zao amorona Adama, misy Adama fa Adama maty. Tsy mitovy raha zany. Ao ve? Fa noforonina dia hoe rehefa noforonina dia tokony tsy ho faty. Fa ity ny olana teto napetraka tamin'ny saedena Adama, notsofin'Andriamanitra rano Adama, anapaka hinana zavatra rehetrarehetra. Fa zao tenenina misy hazo anankiray ao ampovoan'ny saha. Io hazo io fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Io fahalalana ny tsara sy ny ratsy io tsy azo hinanana io, fa raha vao mihinana an'io dia anina hoany maty. Nanomboka tamin'ny fotoana ny fihinanana zany no nidirany fahafatesana. Tsy maintsy makantsika. Mba ho fantatra ny lanton'ity séminaire ity. Ao ve zany? Tsy maintsy miditra antsika hoe taiza niditra amin'ny fahafatesana. Raha vao tsy tonga any ianao dia tsy hainao miala amin'ilay izy. Tsy hitanao ny lalaka ivoahana. Tao niditra amin'ny fahafatesana. Tenanao amin'ilay eo akaikinao hoe kay ve zavatra nomanina no nahafaty. Ao ve zany? Satria ilay lohahevitra andravana an'ilay herin'ny fahafatesana. Izay ilay lohahevitra androany. Dia tsy maintsy mijerytsika taiza ary. Satria raha azonao tsara lay lohahevitra entiko androany hariva hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesana izay inona hono, izay efa maty. Izay ilay Ezekiel mivakintsika teo. Izay ilay Ezekiel 18:32. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesana izay efa maty. Tsy sitrany, tsy mety aminazy zany, tsy akasitrahany zany. Zany ny amezako toky anao androano sahako no miteny fa ao anatin'ny torovolana ity, satria tsy akasitrahan'Andriamanitra ny ahita fahafatesana dia hoy aminao tsy maintsy miala ny fahafatesana, tsy maintsy rava ny fahafatesana, tsy maintsy miongotra ny fahafatesana. Rehefa miala ny fahafatesana miverina ho amin'ny fahavelomana, miverina ho amin'ny fahavelomana. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'izay manao amen zany. Halleluja. Ozy hoe tsy mety raha tsy azo hoanina ilay voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa raha vao mihinana an'io ianareo ianao Adama dia ho faty ianao. Raha ny firon'Andriamanitra izay rehetra nataony dia tsara indrindra, mety indrindra, hitovy aminy, tsy mety maty ny nataony. Fa noho ny fihinana ny Adama sy Eva an'ilay voankazo tao ampovoan'ny saha dia izay ny varavarana ny sokatra na tonga ny fahafatesana niatra. Tsy nafenin'Andriamanitra ilay izy, fa tena nampitenen'Andriamanitra mihitsy hoe tsy sitrako ny hafatesana izay maty fa io misy voankazo ao. Raha vao mihinana an'io ianareo dia ho faty ianareo. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo. Andriamanitra tsy mety maty tokoa izy. Tokony ho tahaka azy ary tokony ho tahaka an'Andriamanitra koa isika olona. Ary tsy tao anatin'ny planin'Andriamanitra mihitsy ny fahafatesana. Fa hoy izy tamin'ny Adama, ny azo rehetra amin'ny sady dia azonao hinanana. Fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia tsy azo hoanina fa mahafaty. Ndao ary jerevana kely, inona ny dikan'ilay maty ary? Ndao somary andeha kely tsika. Inona ilay maty? Miazakazaka tsika dia défaillance et vite. Inona ny dikany hoe maty? Maty voalohany, dikan'ilay maty tafasaraka tamin'ny mpamorona, tafasaraka tamin'Andriamanitra. Izay ilay maty. Izany hoe lasa tsy teo akaikin'Andriamanitra intsony ilay olona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny dikan'ilay maty. Izay zany voalohany. Rehefa nihinana ilay voankazo voarara i Adama sy Eva dia voalazan'ny Baiboly nanomboka nahiratra ny masony dia nitsoaka. Nanina ohatra zareo nitsoaka. Satria izy Andriamanitra vao mihinana io dia maninona? Maty. Tafiditra ny fahafatesana dia lasa lefan'Andriamanitra izy. Nanomboka namin'ny lamosina n'Andriamanitra Adama sy Eva. Hitanareo tamin'ny fotoana mbola tsy nihinana Adama sy Eva dia fanao fasefasy tamin'Andriamanitra foana. Isan'andro san'andro mihaona amin'Andriamanitra foana. Isan'andro san'andro miaraka tamin'Andriamanitra. Fampihaona tahaka izao, tonga indray Jehova. Dia zao koa ny tenen'i Jehova, izy roa fanatrika tsara. Fa vao nihinana n'ilay voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, mba anarany nahita be niratra amin'ny masony roa. Fa naninona?
lasa mamelamosina. Andriamanitra tonga iadamasiava hitanareo mandrak'androany Andriamanitra tsy namelamosina ny olona fa mbola nitodika foana. Matony teny aizy nareo teo mbola nanatrika foana Andriamanitra fa ny olona namelamosina nitsoka. Ianao fa nita-piazakazaka dia zao ny teneny miazaka oay se zany miazakazaka mentsera raha miazakazaka ka ohatra ka manomtorina sa tsy marina fa iadamasiava nanomboka nitsoka lamosina meny an'Andriamanitra satria nomboka tafasaraka no le finanana voankazo. Ino ny fahafatesana voalohany? Fisarahana tamin'Andriamanitra. Fisarahana tamin'Andriamanitra no fahafatesana voalohany, tafasaraka talepahary. Ary fahafatesana faharoa nomboka ny tenenin'Andriamanitra Damaseva. Genesis 3:7 ozy Andriamanitra tamin'izy ireo satria vovoka ny nanalana ireo dia ninona hono tsy maintsy miverina makany ray. Fahafatesan'le nofo amin'izay teo. Fisarahana tamin'Andriamanitra le fanahana. Faharoa nomboka miverina makany amin'ny vovoka. Teo amin'izay zany nientaka le fitoviana tamin'Andriamanitra. Maty Damaseva. Tsy maintsy vofetra ny andro iainana. Satria izy Andriamanitra vovoka nanalana anareo dia verina amin'ny vovoka ianareo. Ry havana izay tonga eto amin'ny toerana ity. Nanomboka teo amin'ny fotoana izay nialany Damaseva teo akaikin'Andriamanitra iny no nanan-kery sy niahatra tamin'ny fiainana olombelona sy ny tanonenana ary ny zavaboary rehetra ny fahafatesana. Jauna 1:19 jerevinareo ane azo be fa remaka ny tenenin'ny Marta sy Maria. Jauna 11:21 zao ny tenenin'izy ireo rehefa nomana ty toroteny teto izy Andriamanitra remane malala tenin'Andriamanitra be mihitsy i Marta. Hoy Marta tamin'i Jesosy, raha tety ianao dia tsy maty ny anadanay. Ahoana ozy Marta? Raha tety ianao Jesosy tsy maty ny anadanay. Marta zany dia mahafantatra fa raha mbola teo akaikin'i Jesosy i Lazarosy sy Marta ary Maria tsisy fahafatesana zany teo. Fantatsy Marta zany hoe raha tety ianao Jesosy tsisy fahafatesana zany teto. Mazava ho azy zany fa raha voatseho Andriamanitra, raha vao niala tamin'Andriamanitra tonga le fahafatesana. Manankely le fahafatesana. Raha tety ianao Jesosy tsy maty ny anadanay. Raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona, raha miala amin'Andriamanitra ny olona dia tonga ny fahafatesana. Zay ny tapany voalohany. Faharoa, zakazaka kely sisa. Raha tafiditra ary ny fahafatesana dia hoy ny olona, zao ny fitenin'ny Malagasy. Tatoato koatra mba miteny Malagasy ho ampitenenana. Inona hono ny fanafody ny fahafatesana? Inona hono fasiteny amin'ny fanafody ny fahafatesana? Ny hazavoany ihany. Zao zany ny fitenin'ny Malagasy. Inona ny fanafody ny fahafatesana ozy? Dia zao ny tenenindra zoky ray aman-dreny, ny hazavoany. Ny hazavoany ihany ozy. Zany hoe tia zareo tenenina dia izao. Rehefa tonga ny fahafatesana, rehefa miaka ny fahafatesana, rehefa tafiditra ny fahafatesana, ny hazavoany. Tia ny tenenina tsisy solution, tsisy fanafodiny. Na manam-bola, na manam-pahaizana, na tsy manam-pahaizana, na iza. Rehefa tonga ny fahafatesana, dia zao zareo tsisy fanafodiny io fa ny mba hazavoany ihany. Isaorana nefa ny Andriamanitra ry havana. Ny any amin'izao tontolo izao no miteny fa tsisy fanafody ny fahafatesana. Ny any amin'izao tontolo izao no miteny fa tsisy vahaolana intsony ny fahafatesana. Fa isaorana nefa ny Andriamanitra fa mbola misy vahaolana tsara lavitra izay nomen'Andriamanitra andresena ny fahafatesana ho antsika zinao zay manao amainina mafy. Satria tsy sitraka ozy ny hafatesana izay maty ka. Dia isaorana an'Andriamanitra fa any amin'ny olona tsy mivavaka, any amin'ny olona tsy manana an'Andriamanitra, any amin'ny olona tsy mpino, dia zao ny teneniny manao hoe tsisy fanafodiny zany ny fahafatesana fa ny hazavoany fotsiny. Zany hoe na matanjaka be, na tena mbola tanora, na mpikotrana be, na manahoana, na mitaiza vatana be ohatrana hoana, rehefa tonga amin'ilay fahafatesana dia sisy hevitra fa adabony daholo. Efa imbe dia be ny ahitako an'izany. Olona tena en forme be mihitsy ilay ranamana, mikotrana isan'andro, misakafo tena ara-dalàna, ao anaty salina foana isan'andro, ohatr'izany mihitsy reto. Fa ao anatin'ny 2 segondra dia nandao ny tany, dia ozy tsy marabokina andrabokina amin'ny fahafatesana.
satria sanandro ao anaty salina foana. Fa rehefa tonga le fahafatesana tao anatina segonda dia veloma ary tany. Isa moa le mpanao an'izany hoe veloma ny tany. Ohatra misy izany sa tsisy izany? Mahay nareo. Ainao, izany hoe moramora kely dia maninona olo? Veloma ny tany. Fandroany amin'ny teny amintsika, na ho anareo mpanaraka ao anaty Facebook io, na ho anareo ato anaty trano fivavahana ato, na iza amin'ny anaran'i Jesosy, na inona endrika fahafatesana, eo fiainam-pitiavanao, eo amin'ny tenanao, ao amin'ny fandrarana ataonao, amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mankasitraka an'io Andriamanitra, dika izay tsy maintsy miala amin'ny fahafatesana androany. Tsy maintsy miala amin'ny fahafatesana androany. Dia inona ary ny fanafody ilay fahafatesana? Inona vahaolana manoloana ilay fahafatesana izay tonga? Dia fakina, Hebreo 2:4-5 Hebreo 2:4-5 Koa satria manana nofo aman-drano zaza, dia mba nandray izany koa Jesosy. Iza hono nandray an'izany? Jesosy mantsy avy any an-danitra. Jesosy mantsy zanak'Andriamanitra. Izy le zanaky ny raintsika le profim-pitiavan'Andriamanitra. Izy le cadeau avy any an-danitra, nampidinina tetỳ an-tany. Nisy zavatra be dia be nentiny tetỳ fa tsy fiainana anankiray. Ohatsy zao na disidisy, raha vao tonga io Jesosy io fiainana be dia be nentiny. Ohatry ny hoe misy olona anankiray mitondra saky ngeza be, dia nentiny avy any an-dafina izy dia mimeny anao. Tia cadeau anao izy. Misy karazany ao, mety misy iPhone ao, mety misy kiraro tsara be ao, mety misy akanjo tsara be, misy parfum farany izay tena enjana be ao. Saky anankiray, fa misy zavatra be dia be ao anatiny. Dia ohatra izany koa Jesosy, nampidin'Andriamanitra avy any an-danitra, fa miteny aminao nisy karazany be dia be ny cadeau amen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Anisan'izany fandravana ny herin'ny fahafatesana. Androany ho tonga eto izany izay manao mena mafy. Ahita izany ianao. Halleluja. Tsy zavatra anankiray ny entiny, fa fakina, satria manana nofo aman-drano ilay zaza, dia mba nandray an'izany koa Jesosy, mba andringanany an'ilay manana ny inona ozy, andringanany amin'ny fahafatesana, le manana ny herin'ny fahafatesana, dia ny devoly. 5 Ary mba ahafahany izay rehetra nandalo ny fiainana rehetra tamin'ny fanadevozana no nitahotra ny fahafatesana. Satria nanana nofo aman-drano zaza, dia tsy maintsy mba naninona hony, tsy maintsy nandray an'izany koa Jesosy. Jereo va ngeny 14 io e? Mazava be ny teneny 14. Ary satria nanana nofo aman-drano zaza, izy ary le zaza eto, olona ny tiany teneny eto, dia mba nandray an'izany koa Jesosy. Jesosy Kristy, izy ary le manofo tsika olombelona io, itsika zanak'olona io, tsika io zaza io, nananofo aman-dratsika, itsika le ho avotana, dia mba nandray antoy izany koa Jesosy, izany hoe tonga tao amin'le nofo, tonga tao amin'le zaza le fahafatesana, dia taty amintsika io fahafatesana io, dia mba nandray nofo koa Jesosy, mba ninona, mba ahafany mandringana le manana ny herin'ny fahafatesana, dia ny devoly riavana. Satria olombelona no navotana tamin'ny fahafatesana, dia tsy maintsy tonga olombelona koa Jesosy. Satria olombelona no navotana, olombelona no sauvena, dia tsy maintsy tonga olombelona izy. Tsy hoe tonga koa izy, na tonga naka endrika omby izy, ao ve zany? Fa olona no avotana, dia tsy maintsy tonga olona izy. Mazava? Averiko. Satria olona no avotana amin'ilay fahafatesana, dia tsy maintsy tonga olona ihany koa izy, mba ahafana maka ilay fahafatesana ao anatin'ny olona. Any amin'izao tontolo izao lazainy fa tsisy fanafody amin'ny fahafatesana. Fa tia ilaza aminao androany, Jesosy Kristy tonga tetỳ ambonin'ny tany, ho tonga fanafody fanasitranana, fanafody famonjena, andresena ny herin'ny fahafatesana. Noho izany androany, vaovao mafaly ny teneniko amintsika. Tsy maintsy resy ny herin'ny fahafatesana, tsy maintsy rava la herina fahafatesana, na inona endrika fahafatesana. Reosina mpitondra fahafatesana, mety lovainao tany amin'ny fianakaviana, mety lovainao tamin'ny ankonanao, na inona koa mety fanana fahafatesana, izay namatitra anao hatramin'izay, aza matahotra, efa tonga Jesosy, andringana ilay herin'ny fahafatesana izy androany. Halleluja! Tamin'ny herin'ny fahafatesana, nandringanany an'ilay manana herin'ny fahafatesana. Misy fiteny anankiray, ny anazy ihany ny anajako azy ozy.
raha mandika tsana sotra masina ianao iza hono manana iny anao fahafatesana tapany farany vakeo ny tapany farany ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ninona dia voly zany hoe ty herina fahafatesana ty zay tany ampelantanana izy tao ampelantanany satana izy io tao ampelantanana io dia ty tao nanomboka faly ery rehefa memerery tamin'ny nanomana ny ty toriteny ty mieny satana ihany ty ny nanajana azy satria izy manana ny herin'ny fahafatesana dia hoy izy Andriamanitra hoe midiny eny Jesosy dia ndana maty ianao fa vao maty eo ianao dia horingana le manana ny herin'ny fahafatesana io nalainy Jesosy le fahafatesana namono atsika le fahafatesana nandringana atsika le fahafatesana le satana tao fiainantsika nidina teto Jesosy afany miady amin'ny mpitondra fahafatesana eo dikan'izay satria tsy sitrak'Andriamanitra le fahafatesana dia hoy aminao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatina 3 andro tandidiny 3 izay iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tsy maintsy hoy aho resy ny fahafatesana foana ny hery mpitondra fahafatesana rava le mpitondra fahafatesana halleluja miany satana ihany no nanajana azy averiko miany satana ihany no nanajana azy izy ny nanana an'io dia hoy Jesosy ny anazy ihany nanajako azy Andriamanitra tahaka le nataony Davida tamin'ny Goliaty sabatra ingany nantapahako ny tenda-ngia dia zao ny teneniko aminao androany efa tsy matiny devoly hatramin'izay ianao aza matahotra tsy matiny amin'ity taona ty tsy matiny amin'ny taona ho avy efa nitahiny ianao maly ianao le ivelonaina lavandro iainana ho tratratra ho tahiny Andriamanitra atsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy tsy matina retiny zandraka zao fiangonana zao tahiny tenanao tsofo rano ny tenanao androany za le olona tsy matina retina zany satria tsisy lozanjoanao tsisy aretina manakaiky ny lainao dika zay tsy ahita ny adresin'ny tranonao ny aretina tsy ahita ny adresin'ny tenanao ny aretina fa amin'ny anaran'i Jesosy satria noforonona hitovy amin'Andriamanitra raha tsy mety maty Andriamanitra tsy mety marary Andriamanitra dia toy zany koa zanak'Andriamanitra eto Androndrakely rehetra halleluja amen na fiazany miany satana ny nanajana azy fita zay faharoa tsy mety amin'Andriamanitra mahita fahafatesana aminao dia nidina tety Jesosy fatelo na izy amintsika misy ozo fahafatesana azy na misy ilay fanaratsy mety mpitondra fahafatesana mety efa tafiditra na rabatana na rapanahy ny amin'izay fiainana tao dia aoko faly ianao androany fa efa naringany Jesosy mpitondra fahafatesana io efa naringany io amen mba afany mandringana ozy mba handringanana dika izay zany le mpitondra fahafatesana tsy maintsy atao inona tsy maintsy naringana ianao dikany hoe aringana foanana tanteraka momba azy foanana dikany hoe aringana dia foanana tanteraka momba azy tsy avela hita tantara ny vahoaka an'Andriamanitra zay ny dikany hoe aringana raha toa tsotsotra zany ny aringana dia foanana tanteraka momba azy dia zay na tonga le lohevitra amin'ny teny manao hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesan'le maty satria tsy maintsy aringana le maty tsy maintsy aringana irena fahafatesana dia hoy aminao androany io ny fahatelo inona ary no inona ny fandravana azy zay zany ny fahatelo inona azafady le fahatelo hoe na izy amintsika azo ny fahafatesana na misy le fanampitona fahafatesana dia hoy aho hoe aoko faly ianao androany fa efa naringany Jesosy le izy zany hoe tsy maintsy rava le izy androany tsy maintsy resy le izy androany ndao hiazakazaka amin'izay ary fa efatra ary inona ary ny fandravana an'le izy satria hoe tsy maintsy rava tsy ravarava fotsy amin'izao io fa inona ary ny fandravana azy satria izay ny tema antsika inona ary ny fandravana an'ilay hery mpitondra fahafatesana iodikodina kely amin'ny jaonina toko faraka ambin'ny folo angamba antsika dia somary izy fanazavana kely ho ataoko amin'izay ery inona ny fandravana azy dia ireto jaonina raika ambin'ny folo andiny 5 amby roapolo sy 9 amby roapolo jaonina toko faraka ambin'ny folo ahoana ny afana mandrava an'ilay ozona fahafatesana na le fanaratsy mpitondra fahafatesana jaonina raika ambin'ny folo andiny 5 amby roapolo sy 9 amby roapolo io ny voalohany hoy Jesosy taminy za mifananganana amin'ny maty sy fiainana zay mino na dia mety nisy fahafatesana azy teo amin'ny fiainany teo aloha
dia ho veloma indray. Ho velona indray hoa. Halleloja. O Jesosy izay fananganana maty sy fiainana, izay mino na dia maty dika na dia maty azy, mety efa tonga atao le fahafatesana, mety efa tafiditra atao le fahafatesana, fa zao teneniny na dia maty azy zay mino na dia maty azy ho velona. Dika le ho velona ho tonga le fahavelomana, ho tonga le fahavelomana, ho tonga le fahavelomana hoa. Dika izay zany voalohany, mila mino an Jesosy ianao androany, mila mino le fanangana anao tamin'ny maty ianao androany, mila mino le fanandresy ny fahafatesana anao androany. Any amin'izao tontolo izao tsisy fanafodiny, tsisy vahaolana ny fahafatesana, fa ato amin'i Jesosy misy vahaolana. Ndao ino aho izy izay mino aho, izay mino aho izy. Raha vaovao anao tonga eto, raha manaraka any anatin'ny fandaharana any amin'ny paziny RHEFI Androndrakely ianao, dia izao no teneniko aminao, mety mahita fahafatesana tokoa ianao eo amin'ny fiainanao, maty akarana ny zavatra ataonao. Mety miaraka aminao olona ianao dia maty foana ny olona miaraka aminao. Mety isaky misy zavatra ataonao dia ravarava. Mety miakatra kely ny fiainanao dia mitotongana. Fahafatesana zany, satria fahafatesana mpitondra fampitehana. Dia izao fa vao mafaly ambarako aminao, Jesosy miteny androany amin'ny alalan'izao afatra izao, izay mino aho izy na dia maty azy ho velona indray. Halleloja. Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy, na iza tapa-kevitra fa tena ino ianao androany fa Jesosy Kristy afaka hitondra fahavelomana amin'ny fiainanao, dia hoy aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy, hisy fahavelomana amin'ny ara-bola, hisy fahavelomana amin'ny asa, hisy fahavelomana ao tokantrano, ary amin'ny anaran'i Jesosy ho ela velona izao fiangonana izao. Io tantara io, nisy maty ara-baky teny mihitsy tamin'io, maty Lazarosy. Tsy fanoharana io, fa tantara tena nisy. Jesosy rehefa miteny fanoharana dia tsy miteny anaran'olona. Rehefa milaza fanoharana, Jesosy tsy mahazo miteny anaran'olona, fa solona anarana ny teneniny. Ohatra le mpanan-karena, ohatra le vehivavy jambo. Fa raha matoy izy miteny Lazarosy, tantara tena nisy io. Tena nisy io tantara io, maty Lazarosy. Rehefa maty Lazarosy, verevitra Marisy Marta. Tena raha tetsy izao mpampianatra akaikintsika izy, raha tsy nisaraka tamintsika tsy maty zany Lazarosy. Dia hoy Jesosy Kristy, hitsangana le Lazarosy efa maty, hitsangana le Lazarosy efa maty. Ahoana hony? Tsy haiko, satria Lazarosy anatatokana. Mety Lazarosy mba mpikarama mamelana izy mirahavavy, Lazarosy mba mpiarana izy mirahavavy, satria rehefa manana anadà mantsy ny anabavy dia mizesta, etsokany anadà anay hainao, dia iranadà maty, tonga dia ozy izy mirahavavy angamana, Maria tsisy mpiaro tsoso atsika se, tozy koa Marta, za koa tsy lasa saina mihitsy fa dia efa naraina atao amintsika. Iza niaro atsika? Faharoa, Maria dia izy indray namelona atsika, miahiahy izy mirahavavy, tsy hita izay atao. Zay vao nahita lera farazay nandeha. Tena tsy hitany Marisy Marta izay natao. Fa hoy Jesosy, le tokana, le zavatra le verinareo takany tsisy azo tenena intsony, le nianteheranareo, le niankinanareo, le mpiaro anareo, le verinareo efa maty, efa nalevina na izy, efa kotina takany tsy nisy tsony, efa nivangin'ny olona ianareo, efa malahelo ianareo, satria any am-pasana zao Lazarosy, fa vaovao mafaly ny teneniko, Marisy Marta, ao anatrandre olona be dia be mahita anareo, androany teneniko, fa le Lazarosy efa nalevina, le Lazarosy efa maty, mitsangana iny androany, mitsangana iny androany. Mety nisy zavatra tena natenainao, mety nisy zavatra tena ozy ianao hoe ino ny atehera amin'ny fiainako, ravana izy, potika ilay izy, mety asy io, mety vadinao io, mety ray aman-dreninao io, mety olona akaiky anao io, mety fianaranao io, mety ozinao ino ny Lazarosy koa rava ilay izy, maty ilay izy, vaovao mafaly ny teneniko
ataonao androany. Hitsangana le Lazarosy, hitsangana le Lazarosy oa. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana io. Alleluia. Tsy maintsy mino. Amen. Faharoa, Jauna 1:12, io faharoa. Inona ny fandravana n'ilay fahafatesana, le herin'ny filozon'ny fahafatesana, na le fanampitona fahafatesana. Faharoa, na dia manana fahefana lehibe sy goavana ary Jesosy hoe mitsangana ny Lazarosy, dia izao no teneniny tapany voalohany: raha izao dia fantatra fa miainao mandrakariva ianao. Loatra tohizina intsony io vavaka io. Nataony Jesosy mialohan'ny hananganana amin'ny maty, mialohan'ny hampitsanganana Lazarosy, dia nivavaka tamin'ny rainy izy. Inona no nataony? Vavaka izy. Ry havana, miandrandro avy ianao anatina 3 andro, mba ho resy ilay fanana fahafatesana, mba voailika tanteraka ny ozon'ny fahafatesana, atao fiainana ilay mivavaka. Amen. Mialohan'ny hanipazana ny Daniel tao an-davakiliona, mialohan'ny hanipazana Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anaty misy laforo afo, mahafaty ny liona, mahafaty ny liona. Ao ve zany? Matoa io natao hoe io no sazy faran'izay mafy indrindra ho an'izay olona mbola mivavaka tamin'ny Andriamanina, dia hoe fovoloana ho faty zany ianao. Fa i Daniel mialohan'ny hanipazana anazy tao anaty lavaka, dia mivavaka izy. Dika izay, na dia ho alefa ao anatin'io lavakiliona io ary Daniel, dia tsy nandaitra hatramin'ny intsony ilay fahafatesana. Mikombona ny vavan'ny tsy afaka mandramana azy intsony satria Daniel mivavaka. Amin'izao taonjato misy atsika izao, reto vahoaka n'Androndrakely, ianao mpanaraka ao anatin'ny Facebook ao, engany mba ianao le Daniel amin'ny taonjatotsika, engany mba ianao le Daniel amin'ny taonjatotsika hoa. Mialohan'ny hananganana ny Lazarosy tsy maintsy mivavaka Jesosy. Dia androany koa miteny amin'ndao hivavaka, fa raha mivavaka ianao, ninona endrika fahafatesana, tsy maintsy resy io androany, tsy maintsy resy io androany. Fahatelo, ahoana ny afana mandrava le herina fahafatesana. Jauna 1:13, mialatsiny fa tsy manazava be intsony a. Jauna 11:43. Ary rehefa nanao zany teny zany Jesosy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy mivoa. Nataony Jesosy dia tsy maintsy nodidiny tamin'ny feo mahery mivoa izy. Dika izay, le Lazarosy tao pasana maty, dia tsy maintsy nitenen'i Jesosy le maty, le fahafatesana hamototra le olon'Andriamanitra. No baikona le fahafatesana. Androany amin'ny teny aminao, fa raha tianao reso io fanampitona fahafatesana, raha tianao voailika ozona mpitona fahafatesana, mila mihetsika amin'ny fahefana tahaka an'i Jesosy. Mivoata izy. Ry hafanao, ny maty ene tsy mahentsony. Lazarosy ange efa mifatotra lamba-paty, Lazarosy ange efa 4 andro ny maty, efa tao pasana tao, normal be mari may manisa raha ny teny 4 andro izy izay maty. Ary misy i Marta azafady, misy Marta be dia be indray may manisa loatra. 31 maly premier, Jesosy io 2 volana sisa dia ho tonga amin'ny fety. Amin'ity aloha tonga dia teneniko ny ankizy hoe aza manantena akanjo aho fa 2 volana sisa. Neny ary iny. Inona hono neny? Dia mahita neny ohatry ny daholo ny fiangonana, dia mahita neny ohatry ny daholo ny zanany, dia indray antsony ny ankizy: neny eo. Dia azagady ianao raha antsony zanaka hoe: fandroany amin'ny teny ianao, tsy iny ianao fa iny ianao rangahy. Tsy iny ianao fa iny ianao e. Inona hono ianao? Iny ianao mitsangana, mivoaka ry Lazarosy, mivoaka ry Lazarosy, misy fahavelomana an'izay. Faefatra zao faefatra rangany ato. Inareo tao fadimy. Faefatra, Jauna 11:44. Dia mivoaka amin'ny maty nisy feham-patiny tanany sy ny tongony, sady voafemo sara amin'ny vatany, ny tavany azafady. Hitanareo, anarany-mba nitsangana Lazarosy fa Lazarosy mifatotra. Tovy amin'ny tsy misy ihany. Ao ve zany? Hainareo, i Lazarosy nitsangana tao am-pasana io mba anarany ny alavany. Dia za mahita kristianina be dia be, Lazarosy mbola mifatotra daholo.
andao Lazarosy ody a tanary sefa za mbola mifatotra fa ody voaka atao le maty a anaram-bavelona fa mbola voafatotra ny tanany mbola voafatotra ny mosara ny tavana bonara mba hitsangana le Lazarosy fa mbola niteo ihany ny teo tsy mety Lazarosy mifatotra io mifaefatra io Jesosy fa ao izy dia avelao andeha faefatra zany ny tokony atao dia tianao resy ve le herin'le mpitondra fahafatesana tianao rava tanteraka ve le herina fanampitondra fahafatesana fa ao izy Jesosy atao inona hono izy zay mifaefatra tsy maintsy tapahana ny fatorana tsy maintsy vahana le fatorana misy andraikitra Jesosy nanangana an'le maty fa misy andraikitra vaty amintsika olombelona mamaly le izy ao ve zany misy parany Jesosy dia misy paranao raisy le andraikitra ao androany ry ava malala amin'ny tompo ity maranako ny afatra dia zao be dia be ny endrika fisehony alalanao tena mbola misy fanahy fahafatesana na misy ozona mbola mpitondra fahafatesana voalohany ny fisehony efa nakomboka ity ny fisehony dia zao ohatra tao amin'ny fianakavianareo misy karazana aretina mitovitovy dia mamono ohatra areti-po baiboly dia miteny Jeremia ny teny ny fo dia manana aretina tsy azo Jeremia 17:9 ny fo dia manana aretina tsy azo dikany tsy azo tanina mamono manana aretina tsy azo tanina ny fo firifiry olona marary fo dia zao teneniny sasany iry se tsisy fanafodiny fa se ihany amin'ny fanafodiny io aza dia mora malahelo aza dia mora faloatra ndraindraiky manahirana mitaiza olona marary fo tenenina zavatra mahafinaritra minitra tenenina zavatra mampalahelo minitra antoka rehefa hiteny zavatra aminazy anao hoe nazo roplaninareo dia tenenina moramora izy ndry nahita tamobilina kely fa tenenina ka nahazo avy ao fa miteny aminao fa tonga dia maty iny satria ny fo manana aretina tenenina mahafaty ny areti-po ry havana ny fiseho an'le fanahy fahafatesana miseho amin'ny alalan'ny areti-po misy amin'ny alalan'ny aretina mitaiza mety efa namomy fianakaviana maro aretina cancer reny ao anatin'ny fanampitona fahafatesana mpiara-miasa reny asosieray reny mpiara-miasa mpamony reny raha misy an'izay fianakaviananao dia aza misalasala ao zay le izy misy ndray manofo ratsy foana manofo olona efa maty fianakaviana namanakaiky olo-patatra olo efa maty ihany no fisony miara-manao azafady miara-mijery vitrine ery amin'ny avant-centre tsara rakity tsara be iky raki indray hoy zay mialatsiny any raki tsara kity talenté sady minglingilingy izy olona maty ndray no fahisinao mijery talent dia mifampitantana ianareo nefa n'olo efa maty ao zay le herina fahafatesana na manofo ny tenanao ianao ohatrany hoe mahita fasana any anaty fasana foana dia mazava ve fa misy fanana fahafatesana dia ity zavatra anakay hitako be dia be raha vehivavy ianao ka efa nanala zaza napiditra fanana fahafatesana atao kibo ianao zay mahatonga anao misy aretina mandendeo anaty kibonao eo androany hivavaka ninina endrika fahafatesana ningatsika le Ezekiely dia niteny Andriamanitra amin'ny tsy sitrako ny hafatesana zay maty androany zany niteny satria raha nanala zaza ianao napiditra namono tao akibonao ianao zany misy fanahy fahafatesana tafiditra ao dia io no mahatonga le olona be dia be zay zany ny sinina fahatarana hoe tena misy fanahy fahafatesana ianao zay ny fiseho an'izay dia ny farany matetika dia matimaty akarahana ny daholo ny zavatra atao tsy mandeha amin'ny loana misy zavatra efa natenan'olo tonga zao na ra-pitiavana eo na rakasa eo na raboly eo dia maty akarahana dia indraindray ny olona mampinteny mbola tsy toroko angambany hialy ety any mbola tsy toro faroviana ny toro fa androany any teny aminao satria tsy sitrak'Andriamanitra io fahafatesana io dia dika izay androany afaka ianao ndao tsika hitsangana hisaotra andova tapitra ity dia natsango te le izy Jesosy eo misaotranao any amin'ny teninao androany misy fanafahana eto misy fanafahana eto androany misy fanafahana eto androany asandrato ny tananao anankiroa asandrato ny tananao asandrato ny tananao amin'izao fotoa zao dia teneny misaotranao a Jesosy fa tsy sitraka ao ny ahitana fahafatesanao amin'ny fiainako kay
tsy mety aminao mahita fahafatesana amin'ny fiainako dia nidina ianao mba handringana ilay manana ny herin'ny fahafatesana hoe misaoran' Jesosy, misaoran' Jesosy, misaoran' Jesosy. Androany misy Lazaroso mitsangana, misy Lazaroso mitsangana, misy Lazaroso mitsangana, ary tsy maintsy resy ilay fanampitona fahafatesana, tsy maintsy resy ilay fanampitona fahafatesana. Oh, rababarasara dadega babababa. Oh, Jesosy, misaotra anao aho, misaotra anao aho, misaotra Jesosy aho, mankasitraka anao any amin'ny teninao, avy aminao ny teny fa tsy avao, isaorana ny anaranao. Angina isika rehetra zao fotoa zao, angina isika. Efa nampianarin'ny tompontsika teo ireo fisehony. Mety ilay mpanofo ratsy ianao, manofo ohatran'ny hoe mahita havanao efa maty mbola miresaka aminao. Na olo-patatrao, na olona akaiky anao, na vadinao mihitsy, fa mbola nofisinao mbola tonga ao aminao. Miara-mandehandeha, miara-misakafo. Mazava be fa misy fanana fahafatesanao. Ho an'izay olona izay, apetrao moramora ambololohanao ny tananao. Aza menatra, fotoana androany, tsy maintsy ho aringana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Jesosy misaotra anao. Vao mipetraka eo ambololohanao ny tananao dia raisy ny herin'ny fananganana. Halleluja. Ity fotoana ity ny andrasana. Tsy maintsy afaka ianao. Saotra Jesosy. Hivavaka ho anao azo. Io ny ezaka namono ny fiainanao, nandrava ny fiainanao hifanampiseho amin'ny alina eo. Zay mafana ratsy azy fa tsy maintsy hiala izy androany. Le fanampitona fahafatesana. Mahery vaika ny fiasan'ny herin'Andriamanitra eto. Migala! Mivoa! Rehefa fahafatesana miala! Voa! Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsoka mahery vaika zao le hery. Le hery fanafahana. Le herina fanafahana. Miasa ny amintsika rehetra zany. Miala le fanany fahafatesana. Asa vela miala ambolohanao ny tananao. Asa vela miala mihitsy ny tananao. Alefako zao ny herin'Andriamanitra. Alefako le osotro ny fanafahana. Na ho anao mpanaraka ty fandarany ty amin'ny anatin'ny YouTube aza. Misy fiatraika zao fanafahana zao. Misy hery zao fanafahana zao. Le fanany fahafatesana miseho amin'ny alalan'ny nofy. Le miseho amin'ny alalan'ny nofy. Le avy anaty fasana. Le avy anaty fasana. Le avy anaty fasana. Migala! Voa! Amin'ny tana Jesosy lasa. Lasa makany amin'ny elo. Zay. Miaraka amin'izay koa dia manomboka afaka ny amin'ny ara-bolanao. Afaka ny amin'ny fiainam-pitiavanao. Afaka daholo hatrany amin'ny fandraranao. Resy le fahafatesana. Resy! Amin'ny tana Jesosy lasa. Farany. Ho an'ireo olona aza menatra ianao, tsisy mitoditodika amin'ny fiangonana. Aondrea tsara ny lohantsika. Misy olona eto. Misy vehivavy eto. Taniny ianao mbola tsy pino. Nanala zaza. Tsy mety mahazanaka ianao mandrak'androany. Lany vola ianao. Satria misy fanana fahafatesana ny kibonao. Misy vehivavy koa eto. Taniny ianao mbola tsy pino efa nanala zaza. Dia lasa manana olana ara-pitiavana. Tsy mety mandeha ny fiainany. Apetrao moramora ny kibonao ny tananao. Fiangonana tsisy mitodika. Fa ianao, apetrao ny tananao kavananao amin'ny kibonao. Fandroany avoakako ilay fanampitona fahafatesana amin'ny tsanjasa. Vao mipetraka eo amin'ny kibonao ny tananao dia misy hery. Misy afo tsy zakany fahavalo. Zay, ianao natao ela velona ianao. Natao velon-jaza ianao. Le fanany fahafatesana amin'ny tsanjasa. Mivoa lasa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fahavelomana amin'ny tsanjanana. Misy fahavelomanao. Resy ny fahafatesana. Farany, zay rehetra marary fo, taizana retina. Toa dia tao amin'ny fony ny tanana. Vao mipetraka eo ny tananao toa dia mahay le fanany fahafatesana. Amin'ny anaran'i Jesosy.
miala fanahy fahafatesana rehetra resy saotra Jesosy makasitraka anao manonona fahavelomana amen.